Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma maraina fa 13 ny volana oktobra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mifampiaino ary fampizaran'ny ten'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity. Miraro ny soa indrindra ho anao amin'izao farany herinandro izao dia mba ho farany herinandro ho mba hampifaliana, mba hahafahanao miala indray amin'ny mety ho fahasorenana, mety ho fahakiviana, mety ho harirahana, ka mba hahafahanao mahazo hery indray. Mialohan'ny dirantsika nefa ny amin'ny tian'io ity dia miara hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara ny Andriamanitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray, izao maraina izao ahafahanay mandray ny teninao. Misaotra anao koa izay mbola mitahanay amin'ny fomba manokana. Any koa manovo hery ho anay tsirairay avy, n'aiza misy anay maheno an'izao fandaran'izao dia fantatra efa miasa ao anatinay ianao ary koa manomana zavatra ho anay. Ampiasao izay mba ahafahana mampita ny hafatrao, mampita ny fitahinao ihany koa, ka isanandro isanandro dia mba ho fatsona hitoriana ny teninao izay, ny teninao izay masina ary mitondra hery, ka rehefa mahakasika ny hafa izany dia amin'ny alalanay akasika anay mandrakariva. Aloha rano boiboika tokoa hitondrana ny hafatrao ny tontolo rehetra misy anay. Mitenena Tompo fa voniko hiaino anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ilay endry noho i Solomona. Ilay endry noho i Solomona. Alay any Korinthiana voalohany toko voalohany 4:20 manao hoe: fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Amen. Nisy mpitondra hafatra nalefan'Andriamanitra hitory ny fiavian'i Kristy sy ampifantoka ny sain'ny firenena, izay firenena jiosy izany sy ny an'izao tontolo izao ho amin'ity asa nanirahana azy ity, mba ho voahomana ny olona handray azy. Ny olona mahagaga, ilay olona izany dia manana ny maha izy azy izay nambaran'i Jaona dia teo anivon'izy ireo nandritra ny 3 taona mahery nefa tsy fantany marina fa izy io no ilay niran'Andriamanitra. Tratry ny nenina mafy ny mpianatra satria tamin'izany fotoana izay dia navela nanjaka ny tsy finoa ny asa tamin'ny heviny ary hanamaizina ny sainy ihany koa. Averimberin'izy ireo matetika ny resaka nataony ka hoy izy hoe nahoana re navelantsika ampifanjevy ny saintsika, ny fiheverana ara-nofo sy ny fanoheran'ny mpisorona sy ny raby. Hany ka tsy azontsika fa nisy lehibe noho i Mosesy teto anivontsika fa nampianatra antsika ilay endry noho i Solomona. Donto ve izany ny sofintsika? Osa ve izany ny saintsika? Hozy izy ireo. Rehefa nirahina nohitra azy ny mpisorona sy ny mpanapaka ka nentiny teo anaty ny sinedrona sy nataony tao an-tranomaizina ny mpanaraka ny Kristy dia niravoravo izy satria natao miendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anarany izany. Ravoravo izy nampiseho teo anatrehan'ny olona sy ny anjely fa nekeny ny voninahitry Kristy ary nifidy ny anaraka azy izy na overiny aza ny zavatra rehetra. Ankehitriny tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly dia marina fa ratsy ny fanazavan'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy afaka hafantatra ny voninahitry Kristy ny maha-olombelona. Ny fahamarinana sy ny asan'Andriamanitra dia tsy hankasitrahan'ny fivavahana kristianina aty an'izao tontolo izao sy sadasada. Tsy eo amin'ny fomba ampiandanitena ahitana voninahitra ara-nofo na fitoviana amin'izao tontolo izao ny tokony ahitana ny mpanaraka ny Tompo. Mialoha lavitra izy eo amin'ny lalana ahitana asa mafy, ahitana fahafahambaraka, ahitana fanomezan-tsiny any amin'ny ady vavy izy ireo ny tena manome vahana. Kozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famavinan'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra hozy izy no iasantsika sy toherintsika. Dia iriko ianao mba haka lesona ny ao anatin'izany. Eka ny antsika mba tsy ho tratranenina aty afara tahaka an'ireo olona tamin'ny andron'i Kristy. Fony teo aminy Kristy dia tsy ninony tsy nirarahiny heveriny fa toy ny mahazatra, toy ireo mpaminany, toy ny zavatra hitany ihany
fa rehefa tsy teo aminy intsony dia nenina nanjakotra azy. Misy koa ny olona maro tahaka an'izany. Hitany isan'andro ny ten'Andriamanitra henony fa tsy miraika amin'izany izy. Iriko mba tsy ho tratra nenina ao afara hoe ay ve izy ny tena marina tokoa, nanana opportunité fa ahafahana nandray ny ten'Andriamanitra kanefa tsy nandray izany amin'ny fahafenony. Manentana anao hatrany an'ity an'io ity raisin'ny fahafenony satria tsisy malala ny ampitso isika, tsisy malala ny amin'ny herinandro, fa androany ny ananantsika dia aoka ho raisika amin'ny fahafenony ny fahasoavan'i Kristy isan'ny fitahiny. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao amin'izany teninao izany amin'izao maraina izao. Misaotra anao ihany koa izay mampatsiahy anay fa tsy tompony hampitso ihany koa izahay ary aoka tokony araroatra ny anio mba andraisanay aminao amin'ny fahafenony, andraisanay sy bebahanay aminao amin'ny fahafenony ihany koa mba azahoanay ny famelan-kelaka feno. Aoka tsy hijery ny hafa izahay fa izahay lohany tena raha efa mahazo ny lanitra na mbola ivelan'ny lanitra. Dia tayo manokana ny tokantrano izay manaraka izao fandarana izao, ninona toe-javatra misy azy dia tianay mametraka azy eo am-pelantananao. Hojerenao amin'ny fomba manokana na izy ary ho afahanao amin'ny zavatra mangetra azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro